Mahakasika ny hetsiky ny F3M kosa miandry ny fanaovan-tsonia ny lalàna mirakitra ny fanovana ny mari-kakaraman'ireo mpiasam-panjakana ankehitriny moa ireo mpikambana ao amin'ny fiaraha-mientan'ny mpiasam-panjakana malagasy. Andeha arahantsika ny fanadihadiana izay entiny rotsy rakotiny ireny sy Stefana Zafimandimby mahakasika an'izay. Nanomboka ny taona 2024 no efa nanao fangatahana ny amin'ny tokony hanamboarana ny mari-kakaraman'ireo ny mpiasam-panjakana mba hisy ny fitoviana eo amin'izany mari-karama izany indrindra fa ho an'ireo izay mitovy mari-pahaizana. 3 taona nefa izao mbola tsy nahazo valiny mahafapo hatrany ireo mpiasam-panjakana ary efa nisy moa ireo dingana samihafa izay efa nataon'izy ireo fa nandamoaka avokoa. Efa nisy ihany koa ny fanatonana ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny. Nanao conférence de presse tamin'ny volana janvier 2009 teo nga 2013 teo raha ohatra nahitinareo dia nilaza zay tamin'izany fotoana izany hoe anao désobéissance générale amin'izay ny fonctionnaire ary fa mandeha izy mandeha zany désobéissance amin'izao fotoana zao. Inona nefa ny zavatra mitranga rehefa hiteny na mitaky amin'izay ny mpiasam-panjakana dia ampiasana hery tapahana karamany anaovana sarika ampandrina izy enjehana isakenakelakelatra izy mena paiky dolo ny chef rehetra rehetra fa ranona karama mampampianatra amin'izao tapahana zarazaraina ny syndicat pitehana tanteraka zay tsy aombony tolo ny syndicat rehetra rehetra tsy mety amin'ny F3M zay. Izay kosa nefany tsy mitsipaka ny fanany zavatra nataon'ny mpiasam-panjakana namana tao amin'ny fonction publique fa hanatsara ny zavatra takina ary anampy azy zay na saim-pamaha io na ny confédération zay moa nandefa olona tany fa ny zavatra tsy tovizana kely fotsiny dity izahay dia milaza fa ilainay ny vola ny tetezanita amin'izao. Ny olana ho hiatrany ireo mpiasam-panjakana izay mivondrona ao amin'ny fiaraha-mientan'ny mpiasam-panjakana ny an'ny F3M dia misy ny vola ahafahana manome izay takin'izy ireo eny anivon'ny fanjakana saingy misy tompony andraikitra izay mampikatso ny famoahana izany. Raha ny fampiresaka tamin'ny Prime Ministre moa ireo tolo-tenan'ny mpiasam-panjakana dia nanaiky ny anao siny ny anamboarana ny alignement sy ny consolidation ary ny grille indiciaire vaovao ny Prime Ministre raha toa ka vitan'ny commission eo amin'ny teti-bola izany. Miandry izany araka izany ireo mpiasam-panjakana.